Ampany amin'ny asa vitany komina Antananarivo renivohitra tao anatiny 4 taona fiampitona ny asany ny fanamboarana lalana orarivato sy ny fanavaozana ny rarivato. Fokontany maro teto an-drenivohitra no nisitraka izany fotodrafitrasa izany. Lalana rarivato mirefy 304 metatra toradroa izao no nasimpanavaozana tamin'ny ireto fokontany manaraka ireto: Antsahamanitra, Hôtel de Ville, Faravohitra, Ambondrona, Anosy-Patrana, Ilanvato, Anosy Sena, Besarety Camp de Marier, Ambohimirary, Tsaralalàna amin'ny Conforama, Antsahavola Cinéma Roxy, Ampasamadinika, Andravoangy, Imprimerie de Madagascar Antanimena, Ambohidro, Andranomanalina, Soavinandriana Dr Moss, Ambatonakanga amin'ny Site, Isotry BMH sy mpivarotra akoho, Anjanahary, Antsahabe ary Andavamamba. Lalana mirefy 500 metatra toradroa kosa no namitahana pavé tamin'ny toerana 5 teto Antananarivo hatrany: Betongolo, Cité des Mariers, Antsahabe, Andravoangy tsena, Isotry BMH ary Ambondrona.